Fantatrareo ny tantara aza nina ho adino ny zava-nisy teto, aza adino zany sabotsy ny oson-dra zany. Leoan'ny fankejana nataon'izay teto Madagasikara tsy tena eo an-takanina ny tanindrazana tanapolo sy fitiavan-tanindrazana netiny niakatra teny eo atifitra vararaka ny nahazo anay. Mafy tokoa raha mafy izany hoe ny lozam-baty izany tsy maty noho ny fanaovan-dratsy fa maty noho ny jadona nisy teto. Ny ferinay dia mbola tsy mikatona mihitsy ary betsaka aminay ireo mbola mitondra takaitra ankehitriny na ara-tsaina na ara-batana. Erisetra raha latsaka korotana ampizay. 7 febroary 2024. 7 febroary 2024. Tafavory eto Ambotsoatra isika rehetra androany. Toerana atsiarovana ireo namantsika rehetra namoy ny ainy. Izy 27 mianadahy sy ireo mbola tsy tafaty popoka ankehitriny. Matsiaro manokana ihany koa ireo ronjato mahery naratra sy mbola mitondra takaitra ankehitriny. Rehefa miresaka 7 febroary isika dia tsy afaka antsainy ny kikiky sy ny endriky ireo tanora lavo teto amin'ity toerana ity. Fietsika feno abibiny sy mamoa fady ny fandatsahana ny rano mpiray-tanindrazana ny tranga teto. Lasa tsy mba fanadino ary mbola maneno manirikiry ao antsofina ilay teny feno fiantsina nataon'ny sasany manao hoe tsapao aloha ny hery, tsapao aloha ny herinareo. Ny herantsika nita tokoa tompoko lasy tompoko vavy fa dia napiary ny sasany tokoa ny heriny teo ampelantanany. Tsy nanana ny antra ary tsy nanana ny indrafo. Fo vato ny an'ilay nahavanondozy sy ho an'ireo izay nahatateraka izany asa ratsy izany. Satria na inona tsy fitovikevitra dia tsy ekena mihitsy na roviana ny fantatsahan-dra sy ny famonoana ny malagasy mpiray-tanindrazana toy ireny. Amin'izao ora sy fotoana itenenako izao dia matsiaro manokana an'ireo rehetra niaran-doza ny tenako ary koa ianareo fianakaviana izy ireo. Mino nefa itsika ary ny tenako manokana dia mino fa ireo rehetra novonona tsy fidiny teto amin'ity toerana ity dia afaka ankehitriny. Afaka satria inotsika fa na dia maty azy izy ireo dia velona mandrakizay eo akaikin'ny ray. Fa matoky kosa isika fa ireo navanondoza na mbola velona azy dia efa maty any ampavelomany misy anazy tsirairay avy any. Efa maty na mbola velona aza satria voafatotry ny elony, miosondra ny tanany, ny sainany, ny fony, miosondra ary enjehany feo any raha ny reo maty rehetra. Mino an'izany nareo fa za dia mino an'izany tompoko lasy tompoko vavy. Azo lazaitsika hoe tsy mpitondra intsony izy ireny
ary tsy hitondra intsony tompoko lasy tompoko vavy. Tsy mpitondra intsony, tsy mpanao politika intsony, fa azo lazaintsika hoe mpamon'olona tsotro zao tompoko lasy tompoko vavy. Andriamanitra ny tompon'ny aina fa tsy ny olombelona. Tsy eken'ny saina mihitsy izany hoe malagasy ra, malagasy ray, malagasy reny no andripaka ny malagasy toa azy ihany. Ireo tanora martiora namoy ny ainy teto amin'ity toerana ity dia nijoro ary tsy nanaiky fa nihika nanao hoe ampy zay ny jadona, ampy zay ny fanaovana tsinitsinina ny vahoaka, ampy izay ny fitiavatena diso tafahoatra, ampy izay ny fikirizana mandrakizay eo amin'ny fahefana. Ary indrindra ny feo niarantsika tamin'izy ireo dia ny fahafahana, satria nitaky an'izany fahafahana zany tsika. Eny feo zay mitoetra ao am-potsika foana, mitoetra ao am-potsika lalandava, na dia tsy ho itsony azy izy ireo zay namoy ny ainy teo amin'ity toerana ity. Tompoko lasy tompoko vavy, manana adidy isika manoloana an'izany zavatra rehetra zany, ary aoka zava fa ny adidy dia tsy an'olo tokana, tsy an'olona iray, fa antsika rehetra. Ary aza manaiky isika ho voarebirebin'ireo zay tsy mahay afa-tsy ny manejika, ny mamafy lainga etsy aroa, tsy olona na vondron'olona velively akory no tokony ho enjehana sy atao fahavalo. Fa ny fahavalontsika dia ny mpamon'olona sy ny tsy maty manota. Ny fahavalontsika dia ny fahantrano, ny fahavalontsika dia ny tsy fanananasa, ny fahavalontsika dia ny tsy fahampitsakafo, ny fahavalontsika dia ny aretina sy ny maro tsy voatanisa. Fa ny fahavalontsika indrindra dia ireo ty tena, ty fahefana, efa nanao ratsy, mbola te hanao ratsy, ary mbola te hiverina nanao ratsy ihany, tsy eketsika ary sakanatsika zany tompoko lasy tompoko vavy. Misy tokoa eto amin'ny fireneny ny manana toe-tsaina tsy tompon'andraikitra, tsy tia tandrazana, tsy mahay afa-tsy ny manimba, mamingana sy ny mamotika, fa tsy mba karazan'olona anarina sy anorina. Isika dia miezaka mandrakariva anao an'izany fanarenana sy mba hametraka zavatra tsara eto amin'ny fireneny zany. Ny tenako manokana dia anao izay rehetra azoko atao sy ny tratry ny heriko mba ametrahana lova tsara ho an'ny taranaka faramandimby, ary indrindra tsy siny ny famonoana ny samy malagasy intsony, indrindra no ny antsony ara-politika tompoko lasy tompoko vavy. Tanapolo no nentin'ny malagasy niatrika ny fitakiana rehetra sy ny tolona nataony tao anatin'ny fitiavan-tanindrazana. Impiry tokoa mantsy teo amin'ny tantaran'ny firenena malalatsika ity no nisy fandatsahanaina no ny fitiavam-pahefana tafahoatra. Fantatsika tsara ny zavatra nitranga ary ny raha tsika nahita teo tamin'ny 10 Aogositra 1979. Maro angeny namon'ny ainy, tsy tambo isaina neny ireo naratre, nefa avy eo dia mbola misy ihany ny sahamira hoe non rien de rien, non je ne regrette rien. Na adika antsika amin'ny teny malagasy hoe tsy misy anenenako, tsy misy mihitsy anenenako na de kely azy, mahavalalany na tsy niara niorokoditra va isika rehetra